Nandefa hafatra sy firariantsoa ho an'ny ray aman-dreny rehetra mbo himpanakanto Big MG. Hafa mihitsy ny mahita izany raha isireny izany hoy ity mpanakanto ity ny tao anatin'ny pejiny. Nentiko nanatona ny mamako ny papako ny androany, hay tena hafa mihitsy ny mahita izany raha isireny izany hoy izy hatrany tao anatin'ny pejiny. Ny papa ihany ary ny hafa tsy omeny anao. Mila mifamela dia ny mbola velona hoy ihany koa ny mamany ary ho ela velona neny ray aman-dreny rehetra hoe hafatra izay nambarany ity mpanakanto ity ny tao anatin'ny pejiny. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana entanina ianareo mba hiabone ny chaîne, indrindra manintana anareo ihany koa mba hanao j'aime ny video ary hametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Hiresaka mikasika ny lozam-pifamoivoizana moa isika izay tsy nitsahatra fahita foana isanandro ity resaka trangana lozam-pifamoivoizana ity. Lehilahy maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana, lehilahy iray soldat de deuxième classe no namoy ny ainy taoria lozam-pifamoivoizana nahazo azy izay niseho teny ankazo. Raha tsy ahivina moa ny zavanitranga dia izy ilay nisy nanatitra tao amin'ny hôpitaly anosiala ary noho ny fandehanana mafy tamin'ny moto no antony natradoza azy raha ny loharanom-baovao izay miparitaka sy loharanom-baovao izay hita. Izany moa ny trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho teny ankazo koa dia maty lehilahy iray soldat de deuxième classe. Rehefa avy nilaza ny zavatra izay nolazaintsika teo iny moa isika dia ndeha ary isika hilaza ny zava-misy any ifasy. Izy ity moa dia anisan'ny mampitaraina ny olona sasany fa kanefa kosa rehefa misy ny mitaraina dia tsy maintsy misy ihany koa falifaly. Izay moa le fomba fiteny hoe ny hafaliany hafa dia fahoriany sasany ary ny fahoriany sasany dia hafaliany hafa ihany koa. Satria amin'ity tranga misy any ifasy ity dia misy ireo maty antoka ary misy ihany koa ireo mahazo tombony. Lafo ny sarany fampitana ny fiara eo ifasy. Raha ny vaovao avy any antoerana moa dia efa mahatratra 2,3 ariary hatramin'ny 2,5 ariary ny sarany fiampitana fiara 4x4 iray eo Ambilobe ifasy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny faharatsian'ny lalana miditra Ambondimamy hatreo Ambanja. Raha araka izany zavatra voalazantsika izany moa dia iaraha mahita sy iaraha mahatsapa ary iaraha mahalala ihany koa fa ireo tompony fiara no tena mahatsapa fa maty antoka ary ireo mpampitsaka kosa dia mahazo tombony amin'ity zavatra ity. Ka izany indrindra no antony nilazako teo hoe ny hafaliany hafa dia fahoriany sasany ary faty antoko ny hafa dia tombony ho an'ny sasany ihany koa. Hiresaka indray ny mikasika ny asan'ny zolahy sy ny trangana tsy fandriam-pahalemana moa isika amin'ity manaraka ity. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny CRJN. Lavo ny andrareziny fanaovana asan'ny zolahy brigady Emeritsetoska nisy tranga asan'ny zolahy ny 17 sy ny 15 janoary lasa teo tao Morarano sy Tsarafagitra komina Emeritsetoska. Taorian'ny fikarohana nataon'ny ekipan'ny polisy judisiaire Arivony Mamy sy ny brigady Emeritsetoska dia voasambotra ny lehilahy iray isan'ny nandray anjara feno tamin'io fanafihana io. Ny aliny 7 janoary nisesy ny fisamborana ireo namany ka lehilahy miisa 4 indray no voasambotra tao Emeritsetoska, Mamoladahy sy Ambohimanarivo ary tao Saronilanja Arivony Mamo. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejiny CRJN moa dia nahitana antsimaranitra fitondra mamon'olona sy finosana rongony miisa 530 tao amin'ireo voasambotra ireo. 7 janoary 2024 nentina hisambotra any safidy monina Tsarafagitra ilay voasambotra voalohany saingy tifitra basy no nitsena ireo zandary ka raikitra ny ady. Namalitifitra ny zandary ka lavony bala isafidy. Tavela teo ny basy nitifirany anireo zandary. Ny kasa hitsoka koa ilay voasambotra voalohany ka tsy maintsy nitifitra azy indray ny zandary.
Raha araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia dahalo roa lahy nokuizana tamin'ny halatra sy vakitrano ary fandrobana izay samy voanivoaka ny fonja voarovolana monja ireto lavoatifitra ireto. Fa ireo efa daha kosa dia atolotra ny fitsarana. Ino moa ny trangana tsy fandriampahalemana sy ny resaka asanjolahy fa andeha ary isika iresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena nahitsy sy nazava moa ny hafatra ity filoham-pirenena malagasy ity. Vonina ny banky iraisampirenena sy ny bady hanohana ireo asa tanterahantsika eto Madagasikara amin'ny fametrahana angovo azo avozina hoe filoha Rajoelina. Ampirahalaina tanteraka no niaonako tamin'ny filohan'ny banky iraisampirenena sy ny filohan'ny bady tany Dar es Salaam. Nanao sonia ny fanambarany Dar es Salaam tanatin'ny fionana antampony mission 300 isika hanamafy izany asa rehetra izany hoy ny fanambarana izay nambarany ity filohan'ny Madagasikara ity ny tao anatin'ny pejiny. Ary anisan'ny nambarany ity filohan'ny Madagasikara ity ihany koa ny hoe tsy Madagasikara irery no misedra olana eo amin'ny tsy fampiany herinaratra fa firenena afrikanina maro hafa ihany koa. Raha ny paikady izay efa ampaharina eto Madagasikara ankehitriny dia 50 megawatt azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary ho ampina 250 megawatt ny tanjona ho an'ity taona 2024 ity. Mizotra ny fananganana tohadrano hamokatra 380 megawatt izay mbola hampifanohanana amin'ny famokarana angovo azo avozina izay manome 550 megawatt mandrapahatonga ny taona 2024. Noho ny farany moa no nolazany ity filohan'ny Madagasikara ity ny hoe ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny loharan'ny mpamokarana voajanahary no lalana aingana indrindra hampiroboroboana ny sehatry ny angovo. Izany moa ny hafatrafatra izay nomeny ity filohan'ny Madagasikara ity koa zareko kely aminareo ato foana. Ny hamaranantsika ity video ity moa dia resaka fiarahamiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny FAO na hoe FAO. Teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo fa 7 janoary 2024 dia niaona tamin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Antsain Christian tao amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny talepandrindrapahitry ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena any Afrika Atsimo sy Antsinanana izay miasa Simonina ao Harare, Zimbabwe. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Tala Patrice izay mandalo mamita iraka ao a Madagasikara mandritra ity herinandro ity. Ny fanakalozana teo amin'ny roa tonta nandritra ity fotoana ity moa dia ny fanatanterahana ny politika ny fanovana ny rafi-pamokarana ary ny paikady apetraka amin'ny ady atao amin'ny valala. Ka hisy araka izany ny fametrahana angidiby iray manokana hiadina amin'ny firongatry ny valala ao amintsika. Amin'ny ankapobeny dia nanaiky ny FAO hitondra ny tantsoroka ilaina amin'ny fanatratrarana ny fanamby ny fanatsarana ny tontolo ny fiahina ara-tsakafo ao amintsika sy aty amin'ny fahitrarany masombe indiana. Zay moa ny zavanisy teny amin'ny lapan'ny mahazo arivo ny 17 janoary 2024 iny. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia makasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy maintsy sametra beloma izahay veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray ny manao ny misimisy.